Tangeto amin'ny fiangonana misy antsika moa zany dia nifanaraka ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny STK ka nampifamadiana ny alady ka dia alady ny mpiasan'ny fahasalamana zany teo amin'ny fiangonana misy antsika izany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha isika iteran'ny tompo amin'ny hira fanombohana ity liturjian'ny fiterana ity. Vavaka isika tompoko. Izany no hiranay dia mpiandohano zao fanompovavahana izao. Hira maneho indray fa avozinay ny fanoloran-tenanay ho anao. Hira maneho aminay fa maniraka anay ianao ary kenay zany hirakao zany. Amin'izany hira zany dia toy ny miteny zay manao hoe inty aho, hirao aho. Misaotra tompo noho ny amin'ity alahady izay tomponandro atsika ary manatitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Tomponandro atsika ary manatitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ity alahady izay natokana hitondranam-bavaka azy ireo ity. Arak'izay fanambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina teo moa zany dia nisy ny fandaminana izay natao tamin'ny STK zay tokony ho aladin'izy ireo tokony ho aladin'izy ireo ity anio ity kanefa dia arak'izay fanambara zay hoe ny fandamina kely noho ny antony dia ny alahady fahaenina amby roapolo ny volana jolay zany no anatanterahana zay aladin'ny STK zay eto amin'ny fiangonantsika.